izay ny amin'iny vaovao asa fampiroroana izay nisy eo tany Frantsa omaly alina efa iverina eto an-toerana akoustika anoizatsika ny vaovao zao alina izao manoloana indrindra ny fimelomelomana mpamily taxi amin'ny fizavana ataon'ny polisy munisipaly dia nitondra fanazavana androany avy eo anivon'ny fitantanana ny tanàna Antananarivo renivohitra azon'izy ireo atao tsara ny manao ny fizavana hoy ny lefitry ny ben'ny tanàna. Azon'ny polisy munisipaly atao tsara ny misavan-taratasy sy ny mikasika ny mekanika ny fiara toy ny jiro sy ny tsindrisatra. Nitondra fanazavana mikasika izay ny lefitra voalohany ben'ny tanàna eto Antananarivo androany. Mba hanatsarana ny fitateram-bahoaka eto Antananarivo anatin'ny fisavana ary ihany koa mba iarovana ireo tena matianina amin'ity sehatra ity. Ny mpananga-dalàna rehetra ny amin'izao fotoana izao nefa maty antoka ka naniraka ny polisy municipale ny commune urbaine d'Antananarivo misy ordre de mission mazava namena ny polisy municipale misy teo amin'ny 1 isava ny taratasiny reny taxi reny hoe aiza ho aiza daholo ny taratasinareo. Tamin'ny andro voalohany tao anatin'ny adiny 3 dia nahazo ny sitona taratasy 20 ireo polisy ireo ao anatin'ny adiny 3 zany hoe be dia be zany ny fiarakodia tsy mandeha amin'izay lono ny taratasy. Faharoa manaraka izany dia izao tsy kiaritrareo fa be dia be ny taxi tsy mba misy feu de stop akory, tsy mba misy jiro akory, tsy mba misy na inona tsy mandeha ny essuie-glace. Dia tenenina amin'izay ny polisy municipale hoe savao amin'izay hoe atraiza ireto olona ireto ny tsy nanao an'izany atao hoe contre-vigie technique zany. Tao anatin'ny 5 andro nisian'ny fisavana izay dia taratasina fiara misy 400 sahady no efa noraofina. Maro amin'ireo ny fiara tsy manana fahazoan-dalana hiasa akory na ihany koa fiara tsy navita fizana ara teknika. Eo ihany koa ny mpamily tsy manana fahazoan-dalana mily taxi akory.